Faly miarabantsika rehetra indray dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny amintsika rehetra mpanaraka ny pejy tahiny tompo Jesosy isika rehetra. Ny zavatra mba ho resantsika fohy dia fohy atao anatin'ity horonan-tsary ity dia mikasika an'ireny le zazakely alefa mitory-teny an-dalana ireny. 7 taona, 8 taona, 10 taona eo ny salanisa. Inona moa ny tenambara? Ny tenambara aloha voalohany indrindra dia tsy manohatra ny filazantsara isika ary tsy hoe sanatria be fahatany mankahala ny mpitory-teny an-dalana fa tena anafatrafatra amintsika anio, ampitandrina antsika fa ny ankamaroany ny fiangonana izay mampirisika ny ankizy, ataoko mihitsy hoe mampirisika, manosika ny ankizy tsy ampy taona amin'ireny asa fitoriana ny filazantsara an-dalambe ireny, dia miala tsiny hiteny an'ity hoe misy resaka exploitation, misy resaka séduction. Ho azavaintsika eo zay rehefa avy eo. Raha mandinika isika dia saika ireo fiangonana mpiorina amin'ny andinin-tsoratra masina tsipotsiponina ny ankamaroan'ny fiangonana manosika an'ireny zaza ireny ho amin'ny fitoriana teny an-dalana. Izany hoe ireo fiangonana somary religieux ny fitenenana, ireo fiangonana manana mpino endoctriné. Ohatry ny ahoana izany? Le mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra tsipotsiponina toy ny hoe fitenenana fiteny tsy fantatra, zay le endoctrinement, na ihany koa hoe resaka sabata, na ny fiangonana izay manisy an'ilay lamina hoe tsy maintsy saromana aloha ny vehivavy sarahana ny lasin'ny vavy, toko sy andiny ny tsipotsiponina ao amin'ny baiboly daholo ireny dia tsindriana hibotsina be sy hivohitra. Dia rehefa mipetraka sy tanteraka amin'ny mpino ara-baky teny, izay le hoe mihinanam-bolony, ilay toko sy andininy, dia toy ny hoe miasa be ao amin'ilay fiangonana Andriamanitra, toy ny hoe fiangonana ara-panahy be ilay fiangonana, toy ny hoe fiangonana tena hoe misy asany fanahy be mihitsy ilay fiangonana. Fa rehefa tena hidiranao lalina ary rehefa tena sy vaninao amin'ny soratra masina sy amin'ny analizy fahatsapana sy fahatakarana ara-baiboly ary selon un discernement fanomezam-pahasoavana, ny ankamaroan'ny mpino religieux ao amin'ireny fiangonana ireny, ny ankamaroan'ny mpino izay endoctriné ao amin'ireny fiangonana ireny dia toetra sy fiaina tsy mifanitsy sy mifanaraka amin'ny vokatry ny fanahy, fruit de l'esprit, Galatiana 5:5, 12 sy ny 13 makany ny toe-po sy ny toe-panahy ny ankamaroan'ny mpino ao amin'ireny fiangonana ireny. Za akory tsy miteny hoe tsy ara-baiboly ny sabata, tsy ara-baiboly ny fisaromana saron-doha, tsy ara-baiboly ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ary ilay teny fampidirantsika teo hoe tsy mpanohatra be fahatany itsika, fa tokony hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toe-po takian'Andriamanitra selon la Bible avokoa ny fampiarana an'ireny eo amin'ny fiainana isam-batan'ny mpino tsiraray. Ary zay le ambara ao amin'ny vokatry ny fanahy Galatiana 5:5 hoe tsy misy lalàna manohatra
ny vokatry ny fanahy, tsy misy lalàna manohatra izany. Ny zavatra misy azo ambara raha lasy ranabavy ihany koa dia satria ireny fiangonana ireny tia makamaka fanahy, tia miséduire, séducteur, séductrice, mpaka fanahy. Ohatran'ireny le olona manao télé-réalité reny, ohatran'ny olona manao intéressé, zay le mot zay, manao show, manao mafanafana, manao buzz, mitady followers, mitady j'aime. Ny ankamaroan'ireny fiangonana ireny izay manao intéressé, manao hetsika mba hahafahana miséduire sy maka fanahy ny sarababem-bahoaka, ary azadino efa nambarantsika teto foana fa ny ankamaroan'ny malagasy dia tsy nahita fianarana. Analphabète. Ny firenena malagasy dia firenena mahantra, ary isika malagasy dia olona émotionnel, zany hoe be fihetsepo be mihitsy. Ka ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia miafina ao ambadiky ny antsoina hoe hevim-petsin'ny démonie. Ny démonie tena tian'ilay maka fanahy, tena tian'ilay miséduire, tena tian'ilay manao intéressé. Misy poids be daholo zany zavatra zaraiko aminao zany. Dia aroso ny ankizy kely, aroso ny zaza, izay le exploitation. Dia rehefa mahita an'iny ny olona tsy nianatra, rehefa mahita an'ireny ny olona tsy manana discernement, rehefa mahita an'ireny ny olona tsy afaka manao analyse selon ny fahatakarana, selon la Bible, araka ny soratra masina, amin'ny fahalalana ny toko sy andininy sy ny fetra hoentina manivana n'ireny hetsika ireny amin'ny alalan'ny herin'ny soratra masina, dia avy hatrano dia babo, zay le hoe séduite, ka miraiki-po avy hatrano hoe tena miasa amin'ireny fiangonana ireny Andriamanitra, tena misy asany fanahy masina ilay fiangonana, ary jereny zazakely fa tena voaositra. Zay le mot ampiasaina, mampitandrina antsika fa ny kisaran'ireny dia tahaka an'ilay hoe formatena ny mpino. Zay le formatena zay dia hitanareo ny fiangonana témoin de Jéhovah, mialatsiny ahiteny an'ity, na tsy ny témoin de Jéhovah, ohatratsika nampianarina sekoly alahady, dia ampianarina par cœur ny verset biblika, ampianarina tsika ny tantaran'ny Mosesy, ny tantaran'ny Elipa aminany, ny tantaran'ny Jesosy Kristy, ny tantaran'ny ainsi de suite. Dia mahay tsy anjery an'iny isika, dia avy eo manao bloky, mamerindesona, mitory teny an-dalana. Ohatra ny témoin de Jéhovah mandondona ny faravaran'ny tokantranonao, dia mamerina n'ilay zavatra, ny formatena azy. Tsy miteny hoe izy rehetra. Dia ohatran'izay ireny zaza asena mitory teny an-dalana ireny. Ary ny question ao anatin'ireny dia hoe ordre avy amin'Andriamanitra ve? Mission avy amin'Andriamanitra ve? Ositra avy amin'Andriamanitra ve? Satria rehefa tsy izay le izy fa le hoe à la base exploitation sy resaka séduction selon an'ilay efa afetsen'ilay mpitarika eo amin'ilay fiangonana. Zany daholo mantsy ny moyen sy ny zavatra mihetsika amin'izao vaninandro faran'izao. Atao zay hampa-intéressé anao amina doctrine fiangonana, atao zay hampa-intéressé anao amin'ny fiangonana anankiray, atao zay hampa-intéressé anao amin'ny fisaroman-doha, atao zay hampa-intéressé anao amin'ny tsy finanana henan-kisoa, atao zay hampa-intéressé anao amin'ny fitandremana andro sabotsy sy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, na ihany koa hoe ambany fahasoavana sy ny sisa rehetra. Or nefa tsy misy Jesosy Kristy, tsy misy vokatry ny fanahy ao ambadik'ilay izy, fa lasa mpisaron-doha fotsiny ianao, lasa mpivavaka sabotsy ianao, lasa mpikikika,
miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao, hitanao reo lefa monjy fiangonana ohatra hoe pentekôtista ianao dia samy manokatra ny vavany dia samy miteny amin'ny teny tsy fantatra, eo dia samy mikikika eo daholo amin'izay dia babarasiaky barabara. Tsy misy asan'ny fanahy. Za tsy miteny hoe izy rehetra, za tsy miteny hoe izay mikikika ihany koa dia tsy manana fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tsy asan'ny fanamasina fa ny fampitandremako antsika dia il faut savoir discerner fa miasa mafy ny démonie amin'izao vanim-potoana iresantsika sy izarantsika izao, ary miexploiter ny zazakely, ry milaza azy ho bishopy, milaza azy ho mpaminany, milaza azy ho prophète, milaza azy ho évangéliste pour son intérêt. Ny tanjona dia fiainana mandrakizay, fa tsy hoe ho mpivavaka sabotsy ho mpiteny amin'ny teny tsy fantatra, na ihany koa ho mpisaron-doha sy ny sisa rehetra. Raha mijery tantara isika ao amin'ny baiboly, ekeko aho fa akaiky ny fon'Andriamanitra ny zaza. Ny Luka 7:17, ny Marka 7:10 anohany ihany koa avelao ny zaza hanantona fahazararana hozy Jesosy Kristy, fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ao mihitsy. Zany hoe fanjakan'Andriamanitra voaray ny zaza ny resaka eo tahaka ny zaza, fa tsy hoe zaza mitory-teny, zaza manao par cœur, mamerina, lesona, sekoly alahady na sekoly sabata. Misy nuance be zany zavatra resantsika izany. Azadino ihany koa Jesosy Kristy no fitaratra 30 taona Jesosy Kristy izay vao nandray ny ministerany. 3 ans et demi teo eo no niasany tao anatin'izay ministera izay, tao amin'ny tenany araka ny bokin'ny Kolosiana ny notoerany fahafenony ny fomban'Andriamanitra rehetra. Tao amin'ny tenany Jesosy Kristy no nitoerany fahafenony ny fomban'Andriamanitra rehetra, fa 30 ans izy vao niasa nandray ny ministera. 12 ans izy very, tsy hita hoe taizataiza fa hita tany amin'ny tempoly, fa tsy nitory teny an-dalana izy, fa à partir de 30 ans izy, zay izy vao nanasitrana, nanangana tamin'ny maty, nitory teny an-dalana, niondrana tsambokely tany amin'ny sinagoga sy ny sisa rehetra, ka hoy aho hoe aza mamoy ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoanany. Tononkirany Solomona 2:7. Aza terena anao boloky ny zazakely, amerina, lesona, sabata sy sekoly alahady. Samuela mpaminany ihany koa fantatsika rehetra, ny tantara nanositra amin'ny mpanjaka anankiroa izy, dia tsy iza fa i Saul mpanjaka sy Davida mpanjaka. Nanositra mpanjaka anankiroa Samuela, ary à l'âge de 4 ans izy dia nanana ny relation tamin'Andriamanitra tsy toa, nandreo feo avy eo ivohony, feon'Andriamanitra mihitsy akôry teofanika, ary nanomboka nanao plein temps izy nanampy an'i Élie mpisorona tamin'izany vanim-potoana izany, malgré hoe raha tsy toetra be mihitsy ny zanak'Élie mpisorona, mpihinam-bola atao amin'ny tempoly, mpanao tsindrio falavo sy ny sisa rehetra, dia niasa ho amin'ny vision an'Andriamanitra. Zay ny tena ngeza be i Samuela. Fa tsy izy à l'âge de 4 ans akory no nitory teny an-dalana, na à l'âge de 10 ans, fa tamin'izy efa lehibe vao nandray ny fahefana nanositra mpanjaka, Saul mpanjaka sy Davida mpanjaka. Ny tiana tenenina amin'izany rehetrarehetra izany dia miverina amin'ilay tononkirany Solomona 2:7. Aza mamoa ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoanany. Andriamanitra dia fitiavana. Ilay fitiavana tondrona eo amin'izay fijery izay dia Andriamanitra.
tsy ianao akory hoe mafy be amin'ny fiangonanao ianao, na apôstôly be amin'ny fiangonanao ianao, na héros be amin'ilay fiangonanao ianao, na bishop be amin'ilay fiangonanao ianao, ninona fihetsiketsehana sy fitantarana efa nitantarainao hoe na mille cyclone sy ny sisa rehetra nanangana tamin'ny maty. Tsy anjaranao no mamoan'Andriamanitra tsy to ao am-pon'ny zaza anankiray. Na izany na tsy izany tsy anjarako ihany koa no mamaritra hoe tsy afaka miasa amin'ny ankizy ve Andriamanitra. Fa selon ny témoignage biblika sy ny témoignagen'ireo patriarka tsara lazan'ny finoana ara-baiboly no nitondrantsika fizarana sy ampitandremako atsika. Fa be da be ny olona hiprofity anao fotsiny izy hiséduire anao, hakafananao, hamitaka anao, dia rehefa babo ny fonao rehefa voasaro ny lohanao rehefa vita ny hoe zarazarao anjakana misaraka ny lasy ny vavy ainsi de suite tsy mahita fitiavana intsony ianao fa manozona olona amin'ny alalan'ny Léviticus 11 zavapadina sy ny sisa rehetra hatrany amin'ny hoe ambany lalàna sy ambany fahasoavana sy izay rehetra afaka nampianao an'izany dia tonga mpandoha écolage ao aminazy miservira amin'ny mamona sy manangana ny tilikambo babela ilay fiangonana zareo izay tsy misy famonjena, tsy misy Jesosy Kristy fa fanorenany sy fanamafisany an'ilay tilikambo amin'ny efa maha église endoctriné an'ilay fiangonana sy efa mahampino religieux mouton ondry an'ilay mpiangona miaraka amin'ilay goro mpitatana an'ilay fiangonana. Tianao Jesosy, mino afa voaray anao ny afatra mirary soantsika rehetra tahiny Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko dia amin'ny manaraka indray.